Tompo Ray anay izay any an-danitra fa omenao herinandro vaovao indray izahay, mivelatra eto anoloanay izany. Ary dia tsapanay tokoa ny fitiavanao, famindramponao ary indrindra ny fahasoavana. Raisinay maimaim-ponao aminao koa ity herinandro ity ny Tompo, dia herinandro andraisanay traikefa vaovao indray amin'ny fiarahan-dalana aminao ry Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Araka izany dia arabaina isika amin'izao herinandro vaovao izao, ary herinandro voalohany raha tsorina ihany koa izany amin'ity volana May ity. Ny andinin-tsoratra masina ary havana izay hozaraina amintsika amin'ity anio ity dia andinga hoe vakiana amin'ny anaran'i Jesoa hoe: ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina, izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Amen. Korinthianina voalohany toko fahaenina andininy faha sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faha roapolo. Eto dia zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny mpino ry havana, ny asam-panavotana, ny asam-pamonjena nataon'i Jesoa. Ino no mahatonga ny mpino vita batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina ho fonenan'ny fanahy masina. Noho izany dia tandremana mafy fa zavatra fahasoavana ary fahamasinana lehibe izany hoe lasa itoeran'ny fanahy masina izany. Eto dia teneniny hoe tempolon'ny fanahy masina ny vatantenan'ny mpino tsirairay avy. Ka noho izany tsy azo lotoina, ary tena voalaza eto amin'ity tsy azo lotoina amin'ny fijangajangana. Io izany no tena anisan'ny hoe mampahaloto ny takosona ny fiainan'ny mpino ry havana. Ny fijangajangana dia tsy inona akory fa firaisana ara-nofo amin'izay tsy vady ara-dalàna. Ny ara-dalàna ny antsika dia vita ara-pomba, dia avy eo vita soratra ihany koa, ary ny tena tsara dia vita mariazy. Ry havana, manamarina amintsika izany ny tenin'Andriamanitra eto fa ny vatantenan'ny mpino tsirairay avy dia tena toerana masina, tempolon'ny fanahy masina, ny ota izany. Ary anisan'izany ny fijangajangana. Io dia ambaran'ny soratra masina eto mihitsy fa ota miatra amin'ny tena, hoy ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Masina ry havana ny vatantenan'ny mpino vita batisa, koa aza lotoina amin'ny fijangajangana ary, satria fonenan'ny fanahy masina. Mahereza ao amin'ny Tompo ry havako, sy amin'ny herin'ny faherezany, fa izany no ilantsika ny fanahy masina eto. Amen. Vavaka ary isika. Ampio ary izay Tompo, mahitandry tena, tsy ho voafitaky ny fakam-panahy, ka ho lasany amin'ny fijangajangana, ho lasany amin'ny firaisana ara-nofo. Ampio izay Tompo, mba hiaro tena, fa te hanokana ny tenana iray manontolo izay ho fonenan'ny fanahinao masina, ho vonona hitrao. Ry Andriamanitra rainay, dia amin'ny anaranao anaovanay izany vavaka izany, sy hametrahanay ny herinandro ampelantananao, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako, ny fiadanan'i Jesoa. Amen.